Zay ny mahakasika an'iny fa mahitsy sady mazava ny hevitra Andriamatoa James Ratsima manoloana ny fananganana ny gouvernemanta vaovao. Ny teo aloha ihany no naverina hoy ny nambarina ary tsy dia misy antenana aminy naka ny heviny Tsiry Rakoto Arsan. Betsaka ireo mpikambana tao amin'ny gouvernemanta Cool Roger tafaverina ao amin'ny gouvernemanta Jean Ravelinarivo. Midika izany fa Andriamatoa Cool Roger mihitsy tsy nahatanteraka ny asany, hoy Andriamatoa James Ratsima avy amin'ny Front Patriotique Malagasy. Nampametra-panontaniana azy araka izany raha mbola hisy olona iny fa vita zavatra ity gouvernemanta vao avy nitendrena ity. Manontany tena ihany koa izy ny antony anaovana ny fanendrena isan-karazany amin'ny andro alina hatrany. Mavarina dia reto olona be dia be milaza fa gouvernemanta vaovao. Amiko izy manko tsy vaovao mihitsy fa le ekipa taloha ihany no niverinao vitsy dia vitsy ny olona vaovao na dia vaovao aza nefa tsisy izay tsy mahafantatra an'ireo olona napetraka ao ireo. Hita fa mpanao politika ny ankamaroany. Ary le politika eto amintsika fa nilaza foana fa ny politika anie ka tsy contre l'injustice ary mila fahamarinana. Amin'izao fotoana izao nefa tsisy fahamarinana mipetraka intsony eto amin'ny firenena fa ry zareo mpanao politika dia ny tombontsoam-bahiny foana no arovany. Andro alina ny avoaka le izy tsy faseho masoandro angano zavatra atao ny zavatra fanendrena rehetra izay atao andro alina daholo. Mahavarina ny be sy maro zany zavatra zany amiko le izy atao ampabe maso rehefa manao zavatra fa tsy amin'ny alina. Ary gouvernemanta vaovao mihitsy ny resahantsika dia tsotra. Nitsoahana ny kapitaine d'équipe fa l'équipe napetraka eo ihany. Midika nge zany fa le mpanazatra ny etape mihitsy tsy nahavita ninnininy. Mazava zany resaka zany, any zany ny incompétence no mipetraka fa tsy le Premier ministre fotsiny natsoinao le capitaine d'équipe ihany nitsoahanao. Fa ngamo azo atao foana manova équipe isan'andro rehefa nanova Andriamandeha ianao dia manova. Fa ity Andriamandeha ity midika zany fa le ekipan'ny Andriamatoa Cool Roger dia mahavita azy. Dia midika koa zany fa tsy nahavita le mpanazatra. Mazava be ny fijeriko azy. Ary le gouvernemanta mipetraka amin'izao fotoana izao ve misy vahoaka ve manantena fa mbola havita zavatra ireo. Raha naneho ny heviny momba ny fizarazarana n'Antananarivo Andriamatoa James Ratsima dia nambarany fa endrika fanakorontanana fotsiny izany. Io fizarana ny Antananarivo hoe Grand Tanalo dia 4 dia 9 dia 7 dia io rehetrarehetra io nge ohatran'ny fanakorontanana amin'ny fijeriko azy. Tsy sanatria manenjika le projet satria zay zany ny fieritreretan'le olona azy. Tsy fantatrao izy hivoaka rapitso na ny député n'Antananarivo raha nivoaka tsisy nifidy an'le izy. Tsy fantatrao azy iseho rapitso na ravaka pitso. Na ny fifidianana lazaina atao amin'ny volana juillet sy ny rehetrarehetra communal io ary tsy fantatrao akory ny avoaka ny rapitso. Ary tsy fantatrao rovina mifetra ialany gouvernement io. Azo amboarina ny zavatra rehetra rehefa manao amin'ny fahamarinana. Raha momba ny fampihavana pirenena tanterahana amin'izao fotoana izao kosa dia nanambara Andriamatoa James Ratsima fa tsy dia misy antenana loatra amin'izany satria tsy ny tombontsoam-bahoaka no katsainy fa ny tombontsoan'olombitsy. Izy izay manantitra antitra hatrany fa ny fametrahana amin'ny fahamarinana no ahafahan'ny firenena miala amin'ny fiankinan-doha amin'ny firenena hafa.